Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ho an-danitro. Dia ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Andriamanitra lehibe sady mahagaga. Andriamanitra velona sy mahery indrindra. Misaotra anao izahay raha mbola nomenao ty fotoana ity indray, ahafahanay manompo anao eto amin'ity toerana ity. Koa tonga fotoana ankehitriny Andriamanitra, handray ny teninao izahay. Koa dia mitenena fanahy masonao, mitenena ny vahoakanao ianao, mitenena amin'ity fiangonana ity ihany. Eny, na zay rehetra ao tokantrano ihany koa azo amin'izao oro izao, manaraka izao fandarana izao, mitenena aminay tsirairay avy ianao. Ary na iza n'iza tonga eto ka manana olana izy, na inona zany olana izany, ao anatin'ny teninao indrindra Andriamanitra, dia misy famonjena lehibe, misy famonjena, misy vahaolana lehibe, misy fandresena lehibe amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Ary na iza ihany koa marary amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny aretina, mety anatabidalaka ilay amin'ny fitsaboana, fa ianao mihitsy Andriamanitra hitondra fanasitranana mahery vaika ianao amin'ny alalan'ny teninao izay renesina eto. Dia misy fanasitranana, misy fanasitranana. Na inona herina fahavalo manakana ny teny tsy hiditra anatin'ny fon'ny olona, voanana amin'ny anaran'i Jesosy zany hery zany, tsy manam-pahefana eto. Miasa eto ianao fanahy masina, manovanay ianao, anisy etaeta ao anatinay ianao, manangana ny fiainanay ianao, hitondra etaeta velona ao anatin'ny fiangonana ianao Andriamanitra, amin'ny alalan'izao teninao izao indray. Ka dia misaotra fanahy masina, mitenena ianao, mitenena ianao, tsinotsinonao, vahoaka ny fanahinao no manga an'izay rehetra tonga eto. Aroka tsy fantatry ny olona eto akory ny fisiko Andriamanitra, fa ianao hiasa eto, ianao tondra fahasoavana eto. Na iza miandrandra fitahiana, dia ho tahinao izy miala eto, ho tahinao izy mivoaka eto, ho ambininao izy. Ary rehefa manomana fandresena lehibe ho azy ianao, indrindra amin'ity taona vaovao ity, anangana ny fiainana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana lohahevitra lehibe sika amin'ity anio ity. Ny lohahevitra lehibe izay raisintsika anio dia mahakasika ny amin'ny atao hoe ho tahiana amin'ny fitahiana mihoatra ny fiainanao. Mampaheranao mba amerina izay teny izay amin'ny fonao rehetra. Petrao ny fonao an-tananao dia teny hoe ho tahiana amin'ny fitahiana mihoatra ny fiainako. Ho tanteraka aminao an'izany teny izany. Halleluja. Ka amaky tenin'Andriamanitra isika, filazantsara nosoratan'i Luka toko 1 dia ny 7:30, vakina ilay teny amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Filazantsara nosoratan'i Luka toko 1 dia ny 7:30. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy, fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Averiko ilay teny. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Halleluja. Ry havana malala tonga eto, fantaniana avy hatrany no mba antaniko atsika raha tena ampino marina isika tonga eto. Tena mino ve ianao fa ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanao? Mino ve ianao? Ohatra ny vitsy ny mamaly mandrakariva mantsy dia zao. Amin'ny fotoana toy izao indrindra, raha nytaniana isika hoe mino ve isika, haitsika ve fa ny teny izay ataon'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka, dia misy tokoa aloha ilay tena mino. Ianao an'izany, ianao an'izany. Halleluja. Fa misy ihany sasatsasany vitsivitsy, engane ka tsy eto zany, zay ohatra misalasala izy, ohatra tsy tena manana finoana nahantoka lehibe eo amin'ny fiainana izy hoe tena marina tokoa ve, tena marina rabaka teny ve fa tena
ho tanteraka tsaka ny sendavany tokoa ny teny izay ataon'Andriamanitra. Momba an'Andriamanitra ry havana teny ho tsara. Ambarany Baiboly mazava tsara fa Andriamanitra marina sy mahatoky izy. Ka ny teny rehetra izay ataony dia tsy maintsy tanteraka na firy na firy. Andeny eo vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko voalohany teny andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy no tsara ty teny ity. Korintianina faharoa toko voalohany teny andininy faharoapolo amin'ny anara maherin'i Jesosy. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Haleloja. Eno tsara. Nafiry ny teny izay ataon'Andriamanitra dia ao anatin'izany teny zany ny fahatanterahana. Mino an'izany venao? Ao amin'ny Nomery toko 17 aza moa ny 9:7 dia tena mampiseho io Andriamanitra io fa tsy mba tahaka antsika olombelona izy. Natiorantsika mantsy ry havana dia misy taontsika miteny mampanantena zavatra tsika. Ohatra hoe miteny amin'ny zanakitsika mba hianatra mafy izy, mianary se mafy. Fa raha afaka fanadinany se hividianana telefôna ohatra zany, tablety na ordinateur portable ohatra zany. Satria ny ankizy amin'izao fotoana mila an'ireny izy, ilainy zany. Dia manoloana an'izay indrindra dia tena mikofoka mihitsy ilay ankizy, tena mikofoka. Fa rehefa tonga tokoa aza fotoana afaka soma tsara ilay zaza. Dia manontany ilay zaza hoe dada, neny nareo nampanantena, aiza ilay zavatra, aiza ilay izy. Dia tsika moa manana fomba foana ialana tsiny. Ka ale izy ho afa mbola sahirany tsy hitanao dada sao mbola ohatr'izao na neny sao ohatran'izao. Zany hoe raha ny natiorantsika olombelona dia mora mivadika isika, tena mora mivadika. Ary za zao nefa nahita olona hoe vao io izy miteny zavatra anankiray fa rehefa afaka minitra vitsiny fotsiny dia lazay fa adino le izy, tsy tsarono ony. Fa misy zany trangan-javatra, misy zany. Fa tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra raha lasana bavy tsy mba tahaka an'izany Andriamanitra ivavahantsika. Fa Andriamanitra marina izy, Andriamanitra mahatoky izy. Ka zay teneniny vavany dia tsy maintsy tanterahiny. Mitiavatana mafy an'Andriamanitra ianao. Andeny eo vakitsika io teny io hoe Nomery toko 17 teny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy eno tsara. Nomery toko 17 teny andininy 7:20. Andriamanitra tsy mba olona ka andangy na zanak'olombelona ka anenina. Moa efa laza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Haleloja. Ry hafanao, tena zany Andriamanitra. Andriamanitra marina izy, Andriamanitra matoky izy. Ka na inona zavatra no teneny nambarana dia tsy maintsy tanteraka. Haleloja. Anome ohatra zao, hitanao ny zavatra niainantsika tamin'ny taona lasa tena tsy napozina, tsy nieritreretina mihitsy tena trangan-javatra izay tsy mbola nisy. Taiza teto amin'ny firenentsika no nisan'izany hoe manao kasibosy zany. Taiza teto amin'ny firenentsika mbola nisy zavatra niseo tahaka an'ireny hoe ao anatina vanim-potoana confinement daholo ohatra ny olona tsy mahazo mivoaka. Maro nanana olana. Fa ireny zavatra nitranga reny dia efa teny voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Raha mamaky tsara ny Baiboly ianao, ary efa nety ny mpanompon'Andriamanitra maro
izay nitondra ny afatr'Andriamanitra tamintsika izany. Ohatra amin'izany sao nambaran'i Jesosy any filazantsara soa taloha toko faraiky amby 20 any hoe amin'izao andro farany izao dia isy aretina mandringana amely ny tany rehetra, aretina mandringana amely ny tany rehetra. Dia tanteraka zao iny tamin'ny taona lasa izay amin'ity taona ity mbola tsy haintsika fa ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Any amin'ny bokin'ny Timoty any asa moa dia hoy ny ambaran'ny Baiboly hoe amin'ny andro farany dia sy andro mahory. Dia zao andro any antsika zao nge le izy andro mahory, andro tena fahasahiranana be, ka na manam-bola aza ny olona na ohatra mba manana zavatra tsara ihany aza dia sahirana tena, zany hoe vanim-potoana manahirana be zany zao vanim-potoana zao hoe, satria zay no efa ambaran'ny Baiboly. Ato amin'ny Malakiasa moa io no vakiako aminao toko 7 dia ny 9:7 dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no tsara. Malakia toko 7 dia ny 9:7 amin'ny anara maheran'i Jesosy. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Tia nytany anao hoe mbola ho amin'ny fotoana ho avy izay teny izay, satria izay no ambaran'ny Baiboly, indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana. Dia eritreritra ve tsika rahalay-panahy hoe tena mety mbola any amin'ny taona 2050 zany, mbola any amin'ny taona 2025 zany, fa tsy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, tsy ihany. Azavaiko ry Malakia ry avy tonga eto dia mpaminany izay velona tany amin'ny 400 taona talohan'i Jesosy Kristy, tany zany nisan'ry Malakia. Ry Agai koa mitovitovy amin'izay, Zakaria ihany koa, ry Isaia tany amin'ny 700 taona taloha tany, mbola tany aloloha tany zany talohan'i Jesosy. Fa ry Malakia, ry Agai, ry Zakaria, ry Joela, ireo zany dia mpaminany faraparany mialohany natoravan'i Jesosy tety ambony tany. Ka ny zavatra nisy dia zao, tamin'ny andro nahaveloman'izy ireo dia nanome teny Andriamanitra fa minanina le izy manondro izao vaninandro iainantsika zao, hoe izao vaninandro iainantsika zao dia vaninandro farany izay tena sarotra, tena fahoriana, tena mafy, tena sarotra. Zay zany vaninandro iainana amin'izao vaninandro zao. Ka ity teny izay nambaran'ny boky Malakia ty hoe ho avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana, izao vaninandro zao io ry havana, zao vanim-potoana iainantsika zao. Zao mingely vaninandro tena mahamay tena mahamay, tena rabaky teny hoe mahamay. Tamin'ny maraina moa ndresaka tamin'ireo namantsika tonga teto hoe tsaroko taona vitsivitsy maro lasa zay nivarotro zahay atao amin'ny tsena mpanompon'Andriamanitra, maro aminareo mety nalalany tetsa Manoseza tany amin'ny taona 720 tany hoany, 7 azafady 770 tany hoany, 7 tany hoany. Dia tamin'izany zay raha nivarotra dia manodidina ny eo amin'ny 500 ariary ny kilao amin'ny vary, 500 ariary ny kilao amin'ny vary gasy tsara reny, makalioka tsara. Rehefa tonga indray fotoana somary sarotsarotra dia manodidina ny 300, faran'izay lafo indrindra 500 tamin'izany. Dia raha tamin'izany ianao ny eritreritra hoe ivary 500 ariary ny kilao ka ho tafakatra 2 arivo, dia osy ny olona miteniteny foana ianao hoe aza mba maniry loza, ahoana ny atoavany 2 arivo ny kilaony. Raha tamin'izany fa amin'izao tsika miteny zao, masontsika mahita iainantsika le izy, ohatrina zao ny kilao amin'ny vary miara-malarintsika rehetra. Hainao sy dikan'izany vanim-potoana sarotra izao, mafy ao anatin'ny fahoriana. Zany hoe ireo teny izay nataon'Andriamanitra nampitondraina amin'ny mpaminany, voasoratra atao anatin'ny Baiboly Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, dia tsy maintsy tanteraka ary tsy misy mahasakana izany, tsy misy, tsy maintsy tanteraka.
fa ny tena mampahery afina tonga eto teo sao ao anatiny sany ihany koa nefa ny fitahian'Andriamanitra anao, ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao, fanaminan'Andriamanitra ho anao, indrindra ho anao izay tonga eto amin'ity toerana ity ihany. Ry havana malala tonga eto mampahery anao aho. Fa vanim-potoana sao ihany koa, le vanim-potoana anavan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Mino an'izany venao hoe, mino an'izany venao. Raha izany ho anontanianao dia efa ela ny tena nino hoe vanim-potoana sao hitahin'Andriamanitra ity fiangonana ity. Haleloia. Tsaroko tamin'ny taona lasa volana septambra dia namangy Andriamanitra hoe lazao amin'ny fiangonana osy izy fa hotahina fitahina mihoatra ny fiangonana izay rehetra manompo an'Andriamanitra. Tany amin'ny volana septambra mba any anaty FB any misy an'izay raha mety araka anao le kontinay misy an'izay. Mois de septambra dia nalefako hoe tahina mihoatra anay ianareo. Nalefako tampiny tahina mihoatra anareo. Amen. Dia zao ny teniko tamin'ny fiangonana hoe miomana ho iaho fa anao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra ka tsy sika fiangonana rehefa ihany ho iaho fa ny fiangonana rehetra, ny mpino rehetra izay tena manompo an'Andriamanitra niza izy na viaza izy na viaza dia tonga ny vanim-potoana hitahin'Andriamanitra ny kristianina rehetra. Haleloia. Dia ity misy fotsona vavolombelona kely any Moramanga moa tany be orana fa zava-nisy maina ny tany, maina. Mois de septembre, octobre, novembre tena tsisy orana mihitsy tamin'ny Moramanga, telo volana mipaka. Ny akamaroan'ny olona nefa saika mpamboly vary an-tanety, mpamboly vary an-tanimbary, mpamboly mila orana, tena hoe mila orana e. Dia rehefa namanga ireo mpino zahay tamin'ny fotoanandro hoe tany ambanivohitra dia nitaraina izy ireo pastera osy izy tena maina ny tany dia hitana izao mihitsy le tanimbary tena vakivaky ahoana ny asanany io tany io izy tena maina dia ny fiangonana tamin'ny Moramanga moa nanao fotoan-dehibe zany alahady 6 décembre tamin'ny heritaona zay fotoana zay isorana an'Andriamanitra. Dia izao zany no nanetanako ny fiangonana hoe amin'iny volana desambra iny andao sika rehetra tsakanavaka isotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony teo amin'ny fiainantsika. Tsy tamin'ity taona 2020 ihany ho iaho fa na tamin'ny fotoana lasa rehetra aza dia andao isotra ny tompontsika. Ka na inona zavatra nisy teo amin'ny fiainantsika, na inona zavatra nandalo dia sao andao tsika rehetra isotra sy akasitraka an'Andriamanitra. Dia nampaherin'ny fiangonana moa hoe ho anareo izay tena resy lahatra fa tena tia anareo Andriamanitra, tia tsika ny tompo, tena isotra ny tompo isika dia manomana fanaty-pisaorana amin'io alahady 6 décembre io. Tany amin'ny volana oktobra tany zany dia efa nanetana novembre, voalohan'ny taona novembre tany nanetana ny fiangonana. Dia zao ny teniko tamin'ny fiangonana mahereza ho ihany fa ao aorianan'io fotoana io ho famantarana fa ho tahina mihoatra isika dia hirotsaka vatravatra iorambe vatravatra io. Tsy amenina ve sa? Haleloia. Dia niainy ny fiangonana dia niainy ny olona dia maina nefa ny tany dia lanitra amin'io manga foana tsisy na ny rahona hoe fotsifotsy aza tsisy. Dia telo volana zany tena maina ny tany. Dia tonga ny fiangonana alahady 6 décembre hivavitra isotra ny tompo. Dia herinandro mialohan'io moa dia efa nampahery ny fiangonana hatrany aorianan'io fotoan-dehibe io miomana indrindra ho anareo any ambanivohitra any fa hirotsaka ny vatravatra ny orambe alonaka ny tany. Dia tonga ny alahady dia namafisiko ilay teny miomana ho ihany fa hoavy ny orambe ary tsika ary an'io aloha tsika iravalofo ny ariva sa satria ny akamaroam-pino moa zany ambanivohitra any koa misy dia maro amin'izy ireny mandeha tongotra ny sasany taona no fatomobila sy ny sisa. Dia farifatarana zany amin'ny efatra zay tsy maintsy miala ao amin'ny fobe zany amin'ny efatra ariva. Dia tsofoko raha ny fiangonana
miomana ho fa hifatrafatra ny orambe ary famantarana fa hotahina mihoatra zao fiangonana zao a dia ho avy orambe io. Dia rehefa noto moa zany fiangonana dia tantarin'izao zany tatoarinta zao zany ny teniny. Rehefa tonga tany an-tanàna zay ozy izy dia zao ny teninay tamin'ny olona manodidina, miomana fa ho avy be ny orana, ho avy amin'izay ny orana. Dia iza ny teny an'izany ozy izy ny olona dia hoe pasteranay ka, pasteranay ny teny an'izany. Dia karaha tsy izy pasteranareo zaho ara ny lanitra jere manga ary tena maina ny tany, tena maina. Dia le zanako anankiray ilay evo zay moa zandro ny Jordi dia andro alahady amin'io dia zao ny teniny sady memesy ory dada ka na dia inona raha ve dia sorambe amin'izao tserety andro zay ny teny, na dia inona so izy dia sorambe tsika manginy se fa zay fa mitorambe mifatravatra ho ahy. Halleloja. Dia na ny vadiko azy dia zao ny teniny rehefa nody ny fiangonana da any ianao mivavaka vava mafy so tsy milatsaka eo orona fa tserety andro. Zaho a matoky an'Andriamanitra fa marin'Andriamanitra. Halleloja. Dia ny ankizy moa ankizy ihany tao an-tanàna indray ty dia zao ny tenin'ny ankizy zany le mpino manodidina tao an-tanàna ka izy ankizy dia miteny amin'le miaraka ho avy be ny orana fa miomana. Dia ozy izy ny olona aza nyteniteny foana aiza koa zay orana eo pasteranay ny teny fa ho avy ny orana karaha tsy pasternareo ny isako zay zany tenin'ny olona. Fa akory ny zava-mahagaga ry avina tonga eto ny ampitsony iny ihany tokotokony tamin'ny 3 ora arivo maina ny andro maraina tena manga. Fa rehefa tokony tamin'ny 2 ora maherikely teo angana be, tena angana be, maty ny rahona mora manga ray manontolo. Halleloja. Dia niondrika dia nisaotra an'Andriamanitra hoe tsara Andriamanitra, lehibe Andriamanitra. Halleloja. Dia akory ny akakana fa ny vatravatra be tsisy toy zany ny orambe vatravatra. Halleloja. Dia nanomboka teo dia nirotsaka amin'izay ny orana dia manto ny tany dia lonaka ny tany. Dia nanomboka tonga ny afatra maromaro tao anaty telefona, tonga ny SMS hoe pastera tena misaotra an'Andriamanitra isika, tahina mihoatra tokoa ny fiangonana ny taony ity tena hoambinina ny fiangonana, tena nasatra mahagaga Andriamanitra, tena nasatra lehibe Andriamanitra. Ka ho atsika tonga eto ry havanao resy lahatra ao fa nandefasan'ny tompo ahy eto hitsodrano anao hotahina ianao, hoambinina ianao ary anamafy ny teny zay fa nety ny rampanompon'Andriamanitra ho atsika ihany koa. Halleloja. Rehefa niolana tamin'ny rampanompon'Andriamanitra ireo moa zany zahay dia anisan'ny afatra nentin'izy ireo tena nampahery ahy. Pastera Adolfo moa zany dia nitondra zay afatra zay tena nahery ahy nanamafy. Mbola tsy nandray feo mihitsy fa nitondra le ten'Andriamanitra izy Isaia 9 ny 9 ka hatramin'ny 9 fa 3 sa fa efatrany hoe mitsangana miasa vafa tonga fahazavanao aiza manarona ny tany fa ary aspity manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpisany voninahitr'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Dia toy izay koa ilay ao amin'ny Isaia 2 ny 9 hoe ary amin'izany andro zany amin'ny andro farany ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova dia ho asandratra ho ambon'ny avoana rehetra. Ka ry havana tonga eto iza moa ilay tranon'Andriamanitra izasy ianao nge zany raha lasina bavy zany hoe tonga zany zao ny fotoana hita ianao Andriamanitra, hita ny fiainanao Andriamanitra, hanandratra anao Andriamanitra, hanisy soanao Andriamanitra. Hanisy soanao mihoatra noho ny andohanao izy, handroso ny lohanao izy, handravina ny fotoataona rehetra izy, hanapatapaka ny tivy ny gadra varana izy. Dia amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina hamoaka reo arenina fiainao amin'ny mangingina izy mba hifalianao, mba hiatananao, mba hitahina ny fiainanao fotsiny. Mahagaga Andriamanitra. Halleloja. Tena mahagaga Andriamanitra. Raha izany no anontanianao dia efa ela ny resy lahatra hoe mahagaga Andriamanitra ary marina sy matoky izy. Ry havanao tsy maintsy tahin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy hoavan'Andriamanitra ny fiainanao.
tonga fotoana kehitriny, tonga fotoana kehitriny. Samy andro fotoana hafa. Izao ilay fotoana anafahan'Andriamanitra ny fiainanao. Halleluja. Eny io ange ty teny ty Malaka toko fahatelo ihany teny andiny fa 17 amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Aro rakitra soa ireny ianao zany amin'ny andro izay ho tendreko. Zao ilay vaninandro voatendry. Teneno zao ilay vaninandro voatendry hoe hitany fiainako Andriamanitra. Aro tahina mihoatra. Amen. Aro rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro. Aro antra azy toy ny olatra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia hitanareo indray ny tsy fitoviny marina sy ny meloka teny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Andeny ny 20. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako masoandro ny fahamarinana manana fanasitranao amin'ny tanana. Ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Mitiava-tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja. Rahalahy sy anabavy ihany, tonga fotoana kehitriny anavaka amin'ny fiainanao Andriamanitra. Io tsy miankina amin'ny hoe manam-bola na tsy manam-bola. Io tsy miankina amin'ny hoe tena mba nisy ihany teo am-pelantanana. Tsy miankina amin'izay io. Fa eto ny Baiboly teniteny hoe manavaka ny manompo azy Andriamanitra. Halleluja. Zany hoe manomboka izao zany dia hita vondron'olona roa samy hafa mihitsy isika. Tovy amen zany. Halleluja. Ahita vondron'olona roa samy hafa mihitsy isika eto ambonin'ny tany. Ny vondrona iray dia ireo vondron'olona izay ahitana olona izay tena ho sahirana be mihitsy izy. Tena ho sahirana. Tena ho sahirana. Ary na ny lalakivoany azy tsy ho hitany. Ho tanteraka arabaky teny mihitsy ilay teny hoe irepirepy na dia mitatao vovonana azy. Irepirepy. Ho tanteraka arabaky teny mihitsy ilay teny hoe tsy ahita lalakivoany tsy ahita. Tsy ahita lalakizorana. Zay ilay vondrona anankiray. Mirary soanao fa tsy ao anatin'izany ianao. Tsy ao anatin'izany ianao. Tsy ao anatin'izany ianao. Fa ilay vondrona anankiray kosa izay misy asy misy anao dia ilay vondrona izay miavaka amin'ny fitahina mihoapapana. Halleluja. Ao amin'ny Zakaria toko 1 ange eno tsara ilay teny. Zakaria koa dia mpaminany maminany amin'izao andro farany izao izy. Zakaria toko 1. Zakaria toko 1 teny andiny fa 17. Dia zao nambarany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy eno tsara. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Mety ho indray hoe izao lazain'i Jehovah tompony maro. Io apapana fanambinana ny tanànako. Tsisy amen ve zany? Tsisy amen ve zany teny zany? Rahalahy sy anabavy Andriamanitra miteny anao nge zany. Ianao nge ilay tanàna an'Andriamanitra. Ianao nge ilay tanàna an'Andriamanitra. Ary tsindrio teny io. Amen. Io apapana fanambinana ny tanànako. Io apapana fanambinana ny fiainanao. Tena io apapana. Tena hotahina mihoatra ianao. Halleluja. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy tanteraka. Tsy maintsy. Halleluja. Ry havana fotoana zao anafahan'Andriamanitra atsika. Indrindra fambiam-baravarana Jesosy. Marina ny teny mpampon'Andriamanitra teo Pasteur Daniel izay nampireherantsika hoe amboary ny fahalorantsika tena ao an'Andriamanitra. Fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Ny fiavian'ny tompo ataoko anatin'ny fonteny ny fiavian'i Jesosy teny efa sekonda. Aza mieritreritra hoe tena mbola isy fotoana lava be. Fa mety zao dia zao. Mety afaka 10 minitra. Mety rehefa kelikely eo. Mety tsika samy mandeha mody any an-trano any. Mety raha riva. Mety raha pitsy vao maraina. Mety raha alina. Fa zao ambary foana fahalorantena ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Efa ambiam-baravarana Jesosy. Fa ny mampahery dia zao. Tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Mialoha ny haviny tompena amin'irao landry. Tsy maintsy tahina miopampana ianao. Tsy maintsy tahina fitahina mihoatra ianao. Tsy maintsy ahita ny tanan'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy ahita ny herin'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy ahita ny fahasoavan'Andriamanitra ianao.
tsy maintsy ahita ny fanambinana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Haleloia. Ho tanteraka tokoa an'izany. Haleloia. Fa sao anefany tsy miankina amin'ny volatsika, tsy miankina amin'ny ampelantanantsika, fa miankina amin'ny fanompoko sy ny fanomponao an'Andriamanitra. Miankina amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra. Haleloia. Manahoana ny karazana fanompona ataontsika ao anaty an'Andriamanitra? Lay fanompona akasitrahana ve? Lay fanompona atao hoe tena akasitrahan'Andriamanitra ve ny fanompontsika azy? Ohatra, momba mivavaka, fanompona zany a. Tsika ve karazan'ilay olona tena tia mivavaka, tena tia mitady an'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, manokana fotoana matetitety hivavahana, manokana fotoana matetitety hifandraisana amin'Andriamanitra? Boky ny Joba dia miteny any amin'ny boky ny Joba toko fahafiry izy, toko fahadimy, na sy jeriko vetivety a. Joba toko fahavalo azafady. Joba toko fahavalo dia manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy. Dia vakitsika vetivety io tenin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny voasoratra eno tsara. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Fa raha ianao kosa, ianao isika zany, mandroso mitady an'Andriamanitra amin'ny vavaka, ka mifona amin'ny tsitoa, manamboatra foana fahaloran-tenantsika eo anaty an'Andriamanitra. Raha madio sy mahitsy ianao, dia hifoamonjy anao tokoa izy, ary apiadana indray ny finena ny fahamarinanao. Ka na dia kely aza ny andohanao, dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Haleloia. Haleloia. Ry havanao, manavaka ny olona manompo azy Andriamanitra. Vavaka zao ny entiko taminao teo, vavaka. Manao ny amin'ny fiainam-bavaka ao. Mbola le karazan'olona ty miankoky ao anaty antompo vavaka venao. Mbola le mitana firaisina foana amin'Andriamanitra venao. Sa efa mba metimety ny fiainantsika ohatra, na ihany koa adinontsika mihitsy le tena mitady ny tompo. Ry havana, raha mbola le fanompona eo ihany, sanatrian'izany hoe kitoatoana, sanatrian'izany hoe ohatrany tsy tena le tena tadiavin'Andriamanitra no iainantsika, dia malahelo amin'ny lasa marina aminao fa tavela. Ary tadiditoy fa aoriana zao vanim-potoana zao ngika, mbola isy vanim-potoana farany izay tena mahatsiravina eto ambonin'ny tany. Vanim-potoana izay tsy nisy toy izany no tenin'Andriamanitra hoe fahoriana tena farany izay mangidy, tena mangidy. Tsy ho any amin'izany fotoana izany ianao, tsy ho any amin'izany vanim-potoana izany ianao, fa ho avy eny amin'ny ran'lanitra Jesosy. Dia isika ilay vondron'olona ho ampiakary ny tompo hitsena azy eny amin'ny ran'lanitra, hitsenan'i Jesosy eny amin'ny ran'lanitra. Mialohan'izany, ho tahina mihoatra ianao, ho ambinina ny fiainanao, ho tahina ny tokantranonao. Haleloia. Ry hafanao, manompo azy an'Andriamanitra ny fonao rehetra. Tahaka izany koa izao fatoka afa-tsika eto izao, marobe tsika ny tonga eto. Fa raha tonga eto isika, tena hitady an'Andriamanitra ve isika? Ny fonao tena fo mangetaheta ve? Tena fo tady amin'ny tompo ve? Tena vona ny rehetra ao an'Andriamanitra ve? Tena fanafo an'Andriamanitra ve? Tena mbola vona ny katsaka marina an'Andriamanitra ve? Ry havana, manompo tsara an'Andriamanitra ny fotsika isika. Miverena amin'ny etaeta, miverena amin'ny fitiavam-bavaka, miverena amin'ny hafanam-po. Tsisy amen. Mbola hisalasala ve tsika? Mbola hijerijery ve? Mbola hitazatazana ve? Mbola hijery hoe aloha tazanina hoe tahina ve zao ny fiainan-drahanina? Mety ve zao ny fiainan-drahanina? Tsy fotoana fitazatazana zao. Verena ny fanompona an'Andriamanitra, fa hitahinao Andriamanitra. Fomba mahagaga tsy takatry ny saina, tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanao ny teny fa ianao teo ambinina, ianao teo tahina, ianao teo voasandratra Andriamanitra ny fiainanao. Haleloia. Ka ry hafanao, amboary asa izao fanompontsika amin'ny tompo izao, tena amboary. Ireo tandrevaka nisatra amin'izay, ireo kitoto nisatra amin'izay, tena ialao, tena ialao raha lasina bavy ialao. Ireo fiainana hitanao hoe tsy mbola akasitrahan'Andriamanitra, ialao. Manapa-hevitra, tena manompo an'Andriamanitra ny fonao, mandehana ny fahatahorana azy.
mandeana fakatoavana ny teny mifafa mandrakariva tonga hafa foana manompan'Andriamanitra eto indrindra fa ny andavanandro miareta toro matetika mifafa fatianina matetika amen aza miandro organisation aza miandro hoe mpitarika anay aza mbola lasina kariva zay ve tendeo anao an'izany tsia ianao manapa-hevitra manompo an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra sady zany ve halleloia ka ho faranako aza ny tenin'Andriamanitra fa hivavaka tsika fanontaniana manetikitika any anaty foana matetika ty hoe fa inona mofo ny tena antony mahatonga atsika tsy tena resy lahatra hoe teny tato ny tompo inona le tena antony mbola misy fanaratsy tafavoaka atsika feo ny fiainatsika ka ireny matetika no mbola mamatotra ny tongotsika tsy tena androso mbola misarika atsika ho any amin'ny zavatra hafahafa mbola misy zatra tsy tena maresy lahatra atsika vela hoe mivavaka mbola misy zatra tsy tena ananatsika fatokina an'Andriamanitra ve mbola misy toetra mbola tsy tiatsika ialana ve mbola misy zatra akamamitsika ve to amin'izao tontolo zao matetika hoy amin'ny olona rehefa mitondra tenin'Andriamanitra hoe ny fiaina eto amin'izao tontolo zao ngia ohatra ny mahafinaritra jereny ohatra mamirapiratra ohatra mety rehefa jerenao fa rehefa tavalatsakao dia mangidy fiafara fampitena ny fiafarana fa mila misokatra amin'ny masam-panahintsika ka hoy amintsika tonga eto raha izay ny zatra mbola mahazo anao raha mbola misy zatra tsy mety amboary raha tsapanao fa misy zatra mamatotra ianao ngy olona efa mena fahefany tsy amenina ve zany toero ny tefolo ty andositra anareo sy ny tenin'Andriamanitra sady tsy amenina zany sady tsy marina zany lehilahy mahery ianao vehivavy mahery ianao halleloia aza miandry marina fa misy mpanompon'Andriamanitra mahery eto marina fa sambatritsika fiangonana rehefi satria manana mpanompon'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra misy tanan'Andriamanitra fa isika manokana manova telefrance satrany sady zany ve roainy tefolo toero izy ary manapa-hevitra amin'izay na isa androso na isa tsy androso ianao mandosoa na isa andeha na isa tsy andeha ianao mandehana manompo an'Andriamanitra na isa matimaty na mangatsiatsika ianao mafana fofoana mireta ao an'Andriamanitra halleloia ohatra ny tena tsampy ny amenina anao zay mba amenina mahery tsangana ny toerana misy anao mivavaka tsika ansandrato ny tananao mifafa ianao atolory an' Jesosy ny fiainanao ho anao zay samba ny tonga eto amin'izao fotoana izao fafa malora tena ao an'Andriamanitra ho atsika mpino rehetra ho anao any tokantrano any tiatsika rehetra Andriamanitra fotoana ary sao fotoana sao zay anapahantsika hevitra tsy avy salasalana intsony andao tena hanompo an'Andriamanitra fotsika andao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny etaeta samy mivavaka ary isika fafa ny fonao rehetra azavarina fafa ny fonao rehetra fafa mietaeta ianao amen Jesosy misaotra anao zahay nandray ny teninao zay tamin'ity fotoana ity nampahery anay ianao ndreky zay mivavaka eto anatrianao Jesosy terizo zao fiangonana zao terizo amin'ny fanompona mendrika ho anao fanompona kasitrana eo masonao tsy eo mason'ny olona fa eo masonao Andriamanitra dia ilay fanompona volamena Andriamanitra ndreto izay mivavaka izahay Jesosy mamindafo ianao hatrany atokantrano any ho anao zay manaraka izao fotoana izao mivavaka ho atsika rehetra eto mivavaka azavarina mitoditodika vava na dia fotoana voyazy miany ny vavaka ataontsika eto Andriamanitra tianao Andriamanitra amen hamangy anao izy efa hitan'Andriamanitra ho etaetanao io efa hitan'Andriamanitra ho etaetanao io atolory azy ny fotsika rehetra manapa-hevitra raha lasa napavy any mireta amin'izay ny fanompona an'Andriamanitra aza mitsanina intsony mitsangana miasa fa tonga fahasafanao
Aizina manarina ny tany, aizina manarina ny firenena. Fa aminao ny mpisamy voninahitra Andriamanitra. Vanim-potoana izao, hanambina an'Andriamanitra ny fiainanao. Io papana ny fitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Tena io papana, ho tahina ny fitahina mihoatra ianao. Ho tahina ny fanambinana manokana ianao. Amen, 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 amen. Amboary falorantsika teny. Resatra ny ran'ny Jesosy. Efa eto izy. Ilay raha maherin'i Jesosy Kristy ihany. Ilay raha ny zanakao tsy misy kilemana. Ilay mbola mitondra famonjena, famindram-po, fanafahana. Reso izany androany. Reso izany androany. Avelana vatsavany anatsona ho any. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Misy famonjena lehibe eto. Misy fananganana vaovao eto. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Hamangy an'ity fiangonana ity Andriamanitra. Hamangy an'izao fiangonana izao Andriamanitra. Hirehitra, hirehitra, hirehitra. Mirehitra fitiavana an'Andriamanitra. Amen, 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 amen. Oh, amen. Tis fanamfavaka. Tis fanamfavaka. Hamangy anao Andriamanitra. Mety manana olana be mihitsy anao izao fotoana izao a. Mety misy olona tena ao anatiny ady sarotra. Fa hamangy anao Andriamanitra. Mety misy marary tonga eto a. Fa fotoana izao hamangy anao Andriamanitra. Amen, 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 amen. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra ara-lasina pavy. Mampahery anao a, vava, 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 vava. Aza variana isika. Aza miany fotoana hafa. Izao ny fotoana tsara indrindra. Izao ny ora kasitrahana. Izao ilay fotoana napahantsika hevitra. Fa fonitsika tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny eta eto. Hanompo an'Andriamanitra amin'ny fotsika. Tena ho tia an'Andriamanitra amin'ny eta eto. Tena hirehitra, tena hirehitra, tena hirehitra, tena hiverina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra isika. Amen, amen, amen. Hangina isika n'izao fotoana izao. Raha mety apetrao amin'ny fonao ny tananao. Hitsotranao anao any. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto ilay ositra mahery. Ny herin'ny fanahy masina. Halleluja. Amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Amin'ny maha-olombelona. Ahita ny tanan'Andriamanitra ianao. Tena hita ara-baky teny ianao. Tanan'Andriamanitra izay anaisitra anao anatin'ny vovoky ny fahantrana. Ka anangana ny fiainanao amin'ny fitahiana matetika. Tanteraka ny izany. Ny alahelonao, ny ranomasinao, tsisy intsony. Fotoana izao, hifalianao, hanandratra anao Andriamanitra. Hitsitika ny tokantranonao izy. Tahaka ny tsy dian'ny anjely Gabriel ny tokantranon'i Maria. Ka nahatonga ny anjely Gabriel ny teny manao hoe fa tsisy tsotateraka ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. No tsy dian'Andriamanitra ny tokantranonao. Hitsitika ny tokantranonao Andriamanitra. Hamangy anao izy. Hitondra fahombiazana lehibe amin'izay ataonao izy. Ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Hanavaka anao Andriamanitra. Maro aminareo ny mpiara-miasa. Fa ianao no ahafahan'Andriamanitra. Ary natao anatin'ny mpiray-tam-po azy. Maro anareo ny mpiray-tam-po. Fa ianao no ahafahan'Andriamanitra. Ianao no ahafahan'Andriamanitra. Ianao no ahafahan'Andriamanitra. Amen. Tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ho amin'izao fotoana izao raha tsapanao fa misy zavatra mamatra amin'ny fiainanao. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto ny afo ny fanahy masina. Na inona herin'ny fahavalo. Mandidy anareo ahy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ravy. Reo sakana rehetra tsy ahafahany fiangonana amin'ny rehetra ho an'ny tompo. Miala, foroka. Raha faky vipana, raha faky atrahana, foroka. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Foroka. Miala amin'ity fiangonana ity. Mirehitra indray ny afo. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ihany.
hoanao zay marary amin'izao fotoana zao a apetrao finao hatrany tananao zay aretina misy aminao ao a tsy maintsy sitrana ianao eto Jesosy eto izy tsy miova Jesosy ny tiakapoka atao amin'i Jesosy dia fanasitrany aretina rehetra maimaimpona ny fitahiny ho anao lay tsy niaro ny zanan'ilay fanatolo ny hamonjy anao izy motsomely miaraka amin'izay maimaimpona koa fa zavatra rehetra ho anao fanasitranana anatin'izany eto Jesosy efa novidiny tamin'ny rano daholo ny zavatra rehetra mba hifalianao na ny lanitra aza zay tsy mendrika ao antsika efa novidiny tamin'ny rano mba hitoerantsika rahatra izay tsy maika ave fa ny fanasitranana fitahiana ara-bola fitahiana ara-piainana efa novidiny Jesosy tamin'ny rano daholo izany rehetra izany mba hiatananao mba hifalianao hoanao zay marary tonga eto raiso ny fanasitranany alalan'izany teny izany raiso ny fanasitranany sitrana ianao efa vao vita amin'ny rano Jesosy ny zavatra rehetra sitrana ianao ny aretina mandoza arety miala amin'ny anarany Jesosy levina ny fanantenana levina ny fivitosana miala amin'ny anarany Jesosy raiso ny fanasitranana amin'izao fotoana izao saotra Jesosy andeha tsika rehetra hivavaka hisaotra ny tompo a dia fahafaman'Andriamanitra ny tananao a anao zay efa sitrana dia fahafahy ny tananao any tompo a misaotra ny tompo amin'ny finao rehetra aoka kasitraka azy tsika rehetra aoka hivavaka ianao samy hivavaka isika azafariny asandrato ny feonao dia mifahafahy ny etaeta tiatsika Jesosy samy hivavaka misaotra ny tompo isika atsakany tananao atraminy maraina nony atsokoana mangetaetanao zany fanaiko Manito miantswanaua tei anabina irikwaner tumpu iwe wanilada ibanzinisana miary makantoerana daholo tsika rehetra tompoko dia isoratsika ny tompo ny amin'izay afatra nampitorain'Andriamanitra ny mpanompon'izay ho atsika sambatra raha samy fiangonana ianao nataon'Andriamanitra nandre an'izay afatra izay satria tonga ny fotoana tia ny hoavahana ianao hoavahana ianao amin'ity taona ity raha mino anao dia ho tanteraka aminao zany e asiteka mabe Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve alleluia dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Barvelomamo zany isika tamin'izay afatra nampitoran'Andriamanitra azy teo zay a dia ho an'Andriamanitra moa ny voninahitra alleluia faly venareo tamin'ilay afatra aloha e
ary raisinareo ve le afatra e inona ny dikan'izay teako zay makasitraka ve mbola ataovy mafy ary ny teako ao alleloia dia zao a tony fanaontsika rehefa misy mpanompon'andriamanitra vahiny mamangy atsika atako zao dia isika rehetra mihitsy isika fiangonana andao a mba anome famatsiana azy mba ho vatsy andalana oetiny oetiny mody any amin'ny vady aman-janany any moramanga zay ny fomba fanaontsika hatramin'izay ary hita hoe tsara ka tokony tohizana fitahina ho atsika ny mamatsy mpanompon'andriamanitra tahaka izany ka dia manome zany fonao rehetra indrindra moa teo anolohan'ny afatra no ampitoran'andriamanitra anao teo tokony ho faly be mihitsy anao hoe tena tsisy tokony atahorako fa mino zay voalazan'ny ten'andriamanitra manome androany dia homena ary homena mihoatra vitsy zany le matsapa teny hoe homena mihoatra androany matoa vitsy manao amen sady variana mitady anao ka dia mbola manamboatra amin'ny volanao dia zay ny mahatokana tsy navitanao amen fa anomena mihoatra ianao andao ary tsika iroso ka nareo vanirina no marotsaloha dia tsy verina amity ampovoany ity ianareo a fa amity sinity ny verina amin'izay a tsy sairina be tsika mamoaka olona ito zany tsy fanosina be tsika tonga dia mandroso arinareo a dia eo anaty zany tsika no mbola hitoy hideran'andriamanitra alonga manareo reo mandrosika lala amizay dia tsy tery lalina zay It's fine, biak na ulun
Samy makatoerany tompoko dia misaotra sy makasitraka antsika rehetra tonga teto nandrainjara ho famatsiana mpanompon'Andriamanitra randehody any amin'ny tanàna misy azy indray izy mba hitondra fahatsiarovana hoe nandalo tao androndra kely fobe tokoa zahay ka dia toy ny vatsy namatsininy zareo anay amen na ny voninahitra dia ho an'ny tompo irery ny filazana izay amafisina amintsika dia zao raha sitrapon'Andriamanitra moa amin'ny herin'ny androany dia herinandro ny baiboly zany hoe ny kristianina rehetra manera Madagasikara zany dia anokana ny herinandro io herinandro ny baiboly dia amin'io zany izy mivavaka iarahana manao mba hotain'Andriamanitra amin'ny fampielezana baiboly eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity kanefa ihany koa etsan-daniny isika fiangonana mampikambana antsika ao anatin'io mampiely baiboly io dia natao andray anjara mba hanoana ny baiboly ihany koa dia amin'ny herinandro any zao dia isy ekipa avy amin'ireo mpampiely baiboly ho tonga eto dia amelatra latabatra eriariana ry zareo amarotana baiboly ka ho anareo izay tsy manana baiboly ka tokony hividy amin'izay dia misy eny misy 10,000 Israel vidy amin'ny baiboly anankiray misy 10,000 Israel arakaraka ilay karazana misy ihany koa nefa baiboly natokana ho an'ny ankizy kely ho an'ny ankizy avy hatrany zany dia misy sarila izy mba ho azony hoe zao zany no voasoratra amin'ity baiboly ity ary io sary hitany mason'io ka dia afaka miomana ho amin'izay isika tsiraray avy ny baiboly amidy aty Madagasikara moa zany dia ranomarina baiboly amidy maty antoka amidy faty antoka satria rano manota baiboly anankiray tena lafo be fa dia ninina amidy tena hoe mora izy raha ny vola nolanina tamin'ny fanontana azy no jerena amin'izay dia mba hoe manana baiboly ny maro amin'ny kristianina zay no antony mahatonga an'izy hoe entanina fiangonana mba hanoana ny famatsiana baiboly dia ity zao misy valopy anankiray misy valopy zao io valopy vitsikely izy io dia valopy efa zaraiko tamin'ny maraina teo mba tiako zaraina amintsika eto ihany koa ka izy io zany hoe izy aminareo tonga eto zany zao ohatra hoe mba andray anjara amatsy an'izay mampiely baiboly zay afana manota baiboly ka afaka amidy amin'ny vidiny ambany arak'izay tratrany fahefan'ny malagasy dia mba tiako anareo mba andray anjara hoe andray anjara ray alina ariary miakatra zay zany le izy ny tanjona mantsy dia hoe mba tonga atsika mba tena azo afaka malohany arak'izay tratra le valopy kely tsika olona be dia be nefa valopy vitsikely zay mahatonga amin'ny teny hoe izy aminareo no afaka andray anjara ray alina ariary amin'ny alalan'ny valopy eny atsakany tanany hoe atsakany tanany dia mba ome vetivety ray alina miakatra zany no andraisanao anjara dia omenareo amo zany le valopy avy eo misy soratra ihany iny hoe azonao lefa amin'ny volana orange monnaie fa aloha atambatra volantsika hoe avy amin'ny fiangonana refi androndra kely dia averinareo ty amiko ty zany le izy
mba samy mamerany azy fa tsy hoe ajanona fotsiny ihany ka amin'ny taona avy tsy mbola tonga ihany manjary menatra ny tenako hoe valopitako zao no nalaiko tany amin'ny mampiely baiboly ho zaraina kanefa dia valopito zao fotsiny no tafaverina mba tsy isin'izay zany atsakany any tany any mandray andray ny valopy ame fanomezanjara raha iala miakatra mbola misy ariarinary dia riambina valopy zany dia aterina aty anoloana zay zany fa dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Barvelomamitsika afaka nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teo ny fampahirizina omeko anareo matetika moa dia masoto mamonjy fotoam-pivavahana indroa anatin'ny ray andro ny alahady rehefa aveo milombe folo na rehefa aveo amin'ny roa ora dia ny andavanandro ihany koa tsy miova talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny roambe folo ora daholo izy ireo ka dia ataovy zava-dehibe fa tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka aza mahafon'ny fiara-miangona inona ny toany satria fantatra rehefa efa tombotra ny andro tsy ho ela tsoa zany dia ho avy ny tompo raha ny afatra nentina teo fa matara rehefa saiky tanteraka ka mba hatonga ny teo-panantsika ho tsara hitombo finoana hitombo hery ho tsara fiomanana ny amin'ny fitsenana Jesosy zay ho avy tsy ho ela dia anisany fomba ataontsika anisany ataontsika ny mamonjy fiara-miangony hatrany hatrany amen zay zany tompo fa dia ho faranantsika ny fotoam-pivavahana zay nitondran'Andriamanitra antsika teto androany andeontsika hitsangana saotra ny tompo ry tompoandriamanitra io lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay ianao misaotra sy mankasitraka anao zahay tamin'izao fotoam-pivavahana fidirana fandrono zao zay tena notahinao manokana mihitsy ka nampitondra hafatra spesiala ho anay fiangonana ianao tamin'ny alalan'ny mpanomponao zay natsonao ho tonga namangany teto ary mitondra-tsodrano ho an'ny fiangonanao izy ko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka zany zao taona 2021 zao ahitany fahatantarany zany ny rehetra amin'izao fiangonana izao ary afafaka ndrany Jesosy fiarovana ty fiangonana ity hoery lehibe ho azy ho fandresana ho azy midevolo sy ny ekipany mandamoka tetika ady tsy manan-kery misaotra tompo tsy ho reraka amin'ny fiangonana tsy ho kivikivy amin'ny fiangonana fa nampinoana fa tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra sy nitsodrano natao mpanompon'Andriamanitra taminay teo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra ray misaotra amen dia mirafy zany tsika dia miditra indray